mba ho tonga zanaky ny rainareo zay any an-danitra ianareo fa izy mampiposaka ny masoandrony amin'ny raha tsy fanasiny tsara fanahy ary mampilatsaka ny ranorana amin'ny marina sy ny tsy marina. Fa raha izay tia anareo ihany ny tianareo, inona ny valim-pity azonareo? Moa na dia ny mpamory rehetra aza tsy mba manao izany koa va? Ary raha ny rahalahy anareo ihany no arabainareo, inona no ataonareo mihoatra noho ny sasany? Moa na dia jentilisa aza tsy manao toy izany ihany va? Ko amin'izany aoka ho tanteraka anareo amin'ny fahatanterahany rainareo izay any an-danitra. Amen. Eto amin'ilay andininy fahatelo amby efapolo eto hoe tiavany namanareo dia entre parenthèse hoe Levitikosy 7:20 testamenta taloha zany, efa renareo zany, efa rentsika ny zavatra izay nataon'Andriamanitra hatramin'izay. Fa raha izay ny renareo hoe tiava ny namanao ary mankahalahy ny fahavalonao tamin'izany fotoana. Fa androany izy amin'izao andro ny fanahy masina izao, vaninandro moa zany fa tsy androny, amin'izao vaninandro ao satria mitohy foana ilay izy, dia hafa ny zavatra tian'Andriamanitra ho ataontsika. Manjary mitovy amin'ny talohantsika fa tsy olom-baovao. Ahoana izy ny ten'Andriamanitra? Efa lasa ny zavatra taloha, efa lasa le fankalana ny olona manenjika anao, efa lasa le fankalana ny fahavalonao. Iza vonina ity ny fahavalony androany. Misy tsy manangatanana, tena sambatra anao satria anao zany le tsy nanana fahavalo. Fa raha sendra misy ny fahavalo, sendra misy ny mpanenjika, sendra misy ny tsy iray finoana aminao, dia tiavo izy. Amen. 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 Mateo 5 ihany andiny fahavalo amin'ny 30 ka hatramin'ny fahefapolo amin'ny anaran'i Jesosy. Efa renareo fa voalaza hoe maso solon'ny maso ary nify solon'ny nify. Ho an'izay manao solon'ny nify zany dia tsy haiko mora be ny anazy ny manome azy, olo dia tifirina totondra izy dia tia ny anaranga dia vita. Azotsika ve? Isaory an'Andriamanitra raha manao solon'nify ianao, fa raha tratran'io ianao zany dia mena fotsiny fa tsy mila esorina manta. Alleluia. Fa zao kosa milaza aminareo aza manohitra izay manisy ratsy anareo, fa nazofy mamely te amaina ny takolaka ao ankavanana dia atolory azy koa ny anankiray. Ary izay te hiady aminao dia ary izay te hiady aminao ka tahaka ny akanjonao dia avela ho azy koa ny teaka ny akanjonao dia avela ho azy koa ny lambanao. Fotom-pisainana izay tian'Andriamanitra verina amintsika androany amin'izao fotoana nanomezana ny fanahy masina zao antsika tsirairay avy. Aza variana mijery izay mety manenjika anao na manao ratsy ianao, fa ianao manana ny fanahy masina. Aza variana mety misaina kokoa akory izay tsy mitovy firehana na finoana aminao. Ao amin'ny Baiboly dia misy tsy jiosy, tsy kristianina, tsy mpanaraka an'Andriamanitra akory fa tsara toetra. Azonao ve zany? Tsika zany zao ao amin'ny sekoly ny toetra. Fa tao anatin'ny Baiboly dia nisy mpanompo, mbola sy mpanompon'Andriamanitra moa zany le izy zao, fa misy olona maro atao hoe jentilisa na hafa mihitsy ivelan'ny mpanaradian'i Kristy, fa tsara toetra. Za manokana nanana namana tany Fianaratsoa dia io namana io tena mpinamana be mihitsy zay, fa io namana io tsy mino an'Andriamanitra. Fa resiny toetra ny toetranay, tena resiny ny toetranay tamin'izany, efa zay tamin'izany efa kristianina, fa izy tsy manana an'Andriamanitra, fa resiny zay raha resaka toetra. Ilaintsika tsara toetra, amen, fa ilaintsika tsara fiombonana amin'Andriamanitra. Saorana ny tompo ankehitriny vavolombelona be zany, fa izy zao zay samy tamin'ny Fianaratsoa, fa izy efa samy aty Antananarivo zao, dia izy amin'izao mampanao formation ana kristianina. Satria hitany tamin'izany zay mandeha foana isaka lahady any am-piangonana dia izy nefa miara-mipetraka aminay indraindray.
dia hita fa izy tsy makany am-piangonana fa zao izy a rehefa tam'izany fotoana dia hitany hoe ay misy tombony le izy. Asa mijery an'ireny mety tsy heverinao hoe fahavalo mpanao ratsy, tena tiako atodika kely ihany zany ny saitsika androany manokana. Mety tsy ray finoana aminao le olona, mety ny fijerinao an'le olona tsy mivavaka mihitsy, fa vitanao ve mivita ny raha manao soa izy? Mety tsy vitanao. Fa inona ny ataonareo mihoatra ozy izy ten'Andriamanitra? Raha zay fantatrareo ihany ny arabainareo dia inona ny ataonareo mihoatra noho ny rendretrarehetra ireny? Azontsika ve? Cornelio zao ka
vita mataviny anito fa nefany a io lazaintsika va vita matavy io no nanavitra olona io nanavitra le pitsikilo io nanavitra namonjy olona io raha ianao ve ny tamin'ny toerana io inona nataonao tongotra katoka koa dia samy manavitra ny tenany tsika kristianina zay mafana fosy zay tena mirehatra tsika reto mirehatra maninona ianao mirehatra amin'inona sa mirehajehatra fa rehefa irehatra dia mirehatra tsara mihoatra noho ny hafa hoan'ny tompo tao tsika hitsangana hisaotra ny tompo raha i amin'ny anaran'i Jesosy misaotra anao zay mankasitraka tompo satria tena mahatsiaro teny zay menatra eo anatrehanao Andriamanitra zay ilay milaza hoe ny Andriamanitra iranga ny tena Andriamanitra ny Andriamanitra fitiavana anay zany anarany zany sary-piaro ely zay Andriamanitra hoe ny anaranay ny anaranao Andriamanitra dia fitiavana dia zay koa miteny foana hoe ho fahazavana ho an'izao tontolo zao zay efa indraindray ohatra ny misy mazava noho zay Andriamanitra ohatra misy tia noho zay androany zay Andriamanitra tena mitodika any aminao voalohany indrindra mba ho tsara toetra zay ho tsara toetra zay fa ny tena fanampiny zay ihany koa dia ho tsara fiombonana aminao zay Andriamanitra ary rehefa tsara fiombonana aminao zay amin'izao vaninandro fanahy-masina zao dia manana an'le vokatry ny fanahy zany ny tokony mihoatra atao anatinay mihoatra noho ny amin'izao tontolo zao lay vokatry ny fanahy fitiavana fiadanana fanaova-tsoa fahalemem-panahy tokony ao aminay daholo zany rehetrarehetra zany Andriamanitra ary mihoatra azany satria zay ny tena tompony raha zay ny ilazana azy dia misaotra Andriamanitra mankasitrana ny amin'izay ikasiana anay tsirairay avy indray amin'ny anaran'i Jesosy amen tao tsika hiteka mafy voninahitran'Andriamanitra laizantsika ny mpanompony mazao toerana tompoko azafady ataon'i Jesosy daholy tsy hoe araba tratra ny Pentecote satria ny Pentecote dia isan'ny andro alleloia fa mino ahako fa atao anatin'izay fahatserovana ny latsahan'ny fanamasina sy ny nameno ny fanamasina reo 20 eo dia mba nangetaheta koa ianao ny iaina ny fahafenon'ny fanamasina ary inoko fa efa feno ianao amin'izao fotoana izao amen enina alleloia misaotra Jesosy fa ampy zany amin'izao fotoana izao dia ny fanamasina tsy hoe amin'izao fotoana izao fa ny anisan'ny asan'ny fanamasina dia mibitsika ao anatitsika manolotsaina anao anisan'ny bitsihan'ny fanamasina ao anatitsika ny zavatra tsy mety zay ataotsika alleloia miteny ny fanamasina hoe zao tsy mety zao mila ahitsy zay voalazan'ny Jaona 5:12 andin'ny fafito hatramin'ny favalo hoe fa izao milaza marina aminareo izy Jesosy mahatsara anareo ny fialako fa raha tsy ala aho dia tsy ho avy aminareo ny mpananatra fa raha andeha aho dia irahako aminareo izy ary raha tonga ny fanamasina dia ampiaiky izao tontolo izao ny fahotana alleloia tsy misy olona mahay miaiky ny fahotana zany fa lasa komba io raha ohatra ka tenenao hoe tsy mety zao dia le olona nefa ny ohatrany hoe enjehanao zany izy izy koa moa ianao niteniteny lasa ohatrany hoe fanenjehana fanaratsiana fitsarana fa rehefa manana ny fanamasina ny olona anankiray na tsisy miteny ary dia le fanamasina ny teny hoe tena marina zany ao anatinao nge misy an'izao ao anatinao misy an'izao dia iny fanamasina no mahatonga ny olona anankiray hiaiky ny fahotana dia hivavaka hoe Jesosy tsy tiako ty toetra ty ajaniko any ty alleloia zay zao anisan'ny olana mila vahana aza miady amin'ny fanamasina ianao mila fantatrao ny andraikitry ny fanamasina ao anatinao alleloia dia mila manaiky hoentin'ny fanamasina ianao ny fanamasina ihany koa dia manisy tombo-kase ho antsika amin'ny andro fanavotana Efesiana 4:9 aza mampalelo ny fanamasin'Andriamanitra zay nanasiana tombo-kase anareo ho amin'ny andro fanavotana alleloia inona motivation anao anaraka an' Jesosy ny tsy overy any amin'ny elo ve manontany dia afaka mamaly tsika ao an-tsaina hoe tena zay tokoa ny ana
raha ohatra zao ianao mpiasa amina orinasa anankiray, inona motivation anao hanao asa tsara? Azo augmentation ve? Ao miatokatoka, ao hoe tena zay tokoa ve fa matoa zay ny tenen'ny pasteur mety misy zavatra. Jerefy tsara, raha azo augmentation ny motivation anao anaty orinasa anankiray, mandeha ny 3 taona, mandeha ny 4 taona, tsy azonao le augmentation, dia ahoana? Miova ianao sa tsy miova? Miova ianao. Raha motivation anao hoe sao dia very any amin'ny elo, rehefa tonga Jesosy dia hiakatra any an-danitra, mandeha ny fotoana, tsy hoe ratsy zany akory a, fa rehefa noho ny halava ny fotoana dia lasa miova ny motivation anao. Fa omeko motivation anankiray nareo ao anaty baiboly izay nananan'i Jesosy, izay tsy mampiova ny fandehananao miaraka amin'Andriamanitra. Amen. Na ao anaty orinasa afaka piarina amin'ny fotoana rehetrarehetra io a, motivation anankiray a, ataovy izay mahafaly ny lehibe anao. Alléluia. Aza mikatsaka matériel, aza mikatsaka vola, zay ny tenen'i Jesosy Jean 8:29 miverina fandroana izy androany. Ny raiko izy izy dia eto amiko ary tsy mandao ahy irery, satria faly amiko izy, za manao zay sitra mandrakariva. Andaontsika hikatsaka zay mahafaly an'Andriamanitra. Fantaro zay mahafaly an'Andriamanitra dia ndao hiazakazaka anao zay mahafaly an'Andriamanitra. Fa rehefa faly Andriamanitra, tsy hamelanao irery zany Andriamanitra. Amen. Possible tsy mahazo augmentation ianao. Possible mety hoe mijanona amin'ny asa ianao. Possible mety hoe avatsy ianao dia makatsy. Fa rehefa faly aminao Andriamanitra, mety ny zavatra rehetrarehetra. Alléluia. Zay mahatonga ny Paul nanoratra hoe aza mampalahelo ny fanahy masin'Andriamanitra. Inona ny zavatra mampalahelo ny fanahy masin'Andriamanitra? Ao ambany ao, Efesianina 4:4, andininy fa aiza izy tia? Ao ambany ao. Sokafako ny baiboly koa. Efesianina 4:4, andininy fa 1:30. Esory aminareo ny folo endrika rehetra, sy ny fahavanirana, sy ny fahatezerana, sy ny fitabatabana, sy ny fitenenana ratsy, ary ny lolopo rehetra. Aoka samy ale mifanahy amin'ny namany avy, ka ifampiantra, mifamela heloka, tahaka ny namelan'Andriamanitra ny helokareo ao amin'ny Kristy. Noho izany andao ajanona ny zavatra izay mampalahelo ny fanahy masina, andao amoaka ny vokatry ny fanahy. Aza atao diso motivation anao rehefa mandeha nge fotoana reraka ianao e, sa koa mandevitra foana nefa Jesosy ara tsy ho avy mihitsy. Dadabe anay zao nefa nyteny hoe ho avy Jesosy a, zao dadabe anay efa tsy haiko efa vovoka ve sa efa anona, fa hatramin'izao izy mbola tsy tonga. Dia raha zay zany ny motivation ko tena anona, fandao anao zay mahafaly an'Andriamanitra fotsiny e, dia amin'izay tsika tsy diso. Alléluia. Mila miombona amin'Andriamanitra, ny atao hoe miombona amin'Andriamanitra, mahafoy izay anao fa mandray izay an'Andriamanitra. Alléluia. Mahafoy izay anao fa mandray izay an'Andriamanitra. Zany hoe misy zavatra tsy maintsy hafoy ao. Ny fitaizan'olombelona rehefa tsy mety a dia kizitino, ane? Rehefa tsy mety a dia zazio, rehefa tsy mety a dia zao. Fa ny an'Andriamanitra, Andriamanitra fa mahita olombelona tsy mety izy pasteur miamma teo a, dia tonga izy hamonjy an'ilay olombelona tsy mety. Ao a, mila tsika manana an'izany toe-pon'Andriamanitra zany hoe tena tsika raha novonjena dia maninona moa zany le hafa ny tsy hovonjena. Andao tsika isaina ny hafa, isaina famonjena ho any ny hafa. Alléluia. Mila miombona amin'izay mahafaly an'Andriamanitra. Mahafoy ny ianao, misy zavatra tsy maintsy hafoy ao, misy zavatra tsy maintsy hafoy ao. Ary ny fanaran'Andriamanitra raha vao tsisy fahafoizana, ohatra ny zavatra bojo, tsisy varany, tsisy dikany, ohatra ny hoe inona moa zany fa ndao hoe ino grevy e, tsisy fahafoizana any amin'ny grevy, miaraka makary miara-mirona ry any fotsiny, tsisy fahafoizana. Fa rehefa manaraka an'Andriamanitra ianao a, tsy maintsy fantarinao inona mahafaly an'Andriamanitra, dia omeko izay mahafaly an'Andriamanitra. Tia tsy mahafaly an'Andriamanitra dia ajango izay tsy mahafaly an'Andriamanitra. Zay mahatonga ny Efesianina 4:3 sy 1:30 teo hoe ajanona ireo zavatra tsy mampahazo aina ny fanahy masina. Ianao ve raha ohatra hoe miandrandra, ataontsika hoe miandrandra augmentation, le augmentation mantsy amin'ny zavatry ny tany fisondrotan-karama, fa amin'ity amin'ny ara-panahy augmentation lasa miakatra ianao zany e, vao maneno ny trompetra dia miakatra ianao. Hiandrandra augmentation ve ianao amin'ny mpampiasanao, nefa ny zavatra tenen'ny mpampiasanao a tsisy ataonao mihitsy.
dia possible ve ianao azo augmentation raha misy augmentation fa ho be 100% ny olona rehetrarehetra le olona tsy pakato sy le tsy manao iny a 10% symbolika dia ohatran'izay mihitsy amin'Andriamanitra andaontsika hanao izay mahafaly an'Andriamanitra amen fa mino ahako fa rehefa omenao izay mahafaly an'Andriamanitra satria anao mametraka an'Andriamanitra ho voalohany a tsy ataon'Andriamanitra kisitra zany ianao amen tapitra ny anjara fotoanako a andaontsika hitehaka mafy a andraisantsika ny mpanompon'Andriamanitra. Alléluia. Eo am-pitoerana eny andaonao vavaka anankiray tsika efa niteny Jesosy a ary niteny foana izy a ary saotra azy tsika satria tsy mikatona ho antsika ny lanitra amen sarobidy zany hoe Andriamanitra miteny zany a tena tsy voavidim-boly zany saora azy a dia atao hivavaka tsika ray amin'ny anaran'i Jesosy a saotra anao zay fa miteny aminay foana ianao saotra Jesosy fa tena hoe mandinika izay hoe iza moa zay no mba hitenenanao sy resanao matsiaro zay ny fahalebiazanao sy ny fahasoavanao mijery anay izay toy ny vovoka sy kankana tsinotsinony mahalona ny fahalebiazanao saotra Jesosy fa tsara loatra ianao amin'ny fiainanay mankasitraka Jesosy a misaotrany tamin'izay efa nataonao sy izay mbola ho ataonao tamin'izay nambaranao sy izay mbola ho ambaranao Jesosy a aoka tsy ho faly fotsiny zay eo mpianona ny teninao faoko izay ankatoy izay rehetra ambaranao ho voninahitry ny anaranao rery ihany misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy amen. Ten'Andriamanitra anankiray a no anomboako an'izao fizaran'izao a Filipianina toko fahatelo a ny andininy fahavalo Filipianina toko fahatelo ny andininy fahavalo a zao mivaka ny teny amin'ny anaran'i Jesosy eny tokoa fa ataoko fahatiantoka avokoa ny zavatra rehetra no ny fioaran'ny atsara ny fahalalana an'i Kristy Jesosy Tompoko izay niaretako ny fahatiantoka ny zavatra rehetra ka ataoko taimboraka ireny mba azahoako any Kristy amen. Jesosy a dia tena sarobidy indrindra amen ary mahavariana Andriamanitra tsy haiko nareo raha nametraka izay fanontaniana izay fa Andriamanitra tsy ao anatin'ny bling tsy ao anatina zavatra indraindray mandiso ny concept efa napetrakitsika ny fisehony amen ny olona zao raha mahita mpivary teny zany a tonga dia verany amin'ny elo direct iny raha izy ny Andriamanitra fa Andriamanitra raha mahita mpanota dia honeny izy amen zany Andriamanitra zany Andriamanitra mahita ny farany hatramin'ny voalohany Andriamanitra mahita olona tsangana mahita olona renina mahita olona omena fiainana azay mahatonga tsika miombona amin'i Jesosy sy miray aminy mba hananatsika fijery mitovy tahaka ny fijerin'Andriamanitra ary misaotra an'i Jesosy ny amin'ny teniny fa eto moa zany tsy hitantsony hoe inona no lazaina fa ohatrany efa voateny daholo a fa zay mihitsy le izy nefa amen mba hatonga atsika tena ho lehilahy sy vehivavy lehibe a anahaka ny ohatra ny fahafenon'i Kristy ozy izy Paoly apôstôly hoe ataoko taimboraka ozy izy ny zavatra rehetra inona no efa nataonao taimboraka teo amin'ny fiainanao no fahalalana ny atsara ny Kristy ny tsara indrindra atao anatin'ny tenin'Andriamanitra dia Jesosy Kristy amen na ny ray aza ny teny hoe izy ny zanako malalako izy no henoy raha vaty zany le terme dia na ny ray raha kristocentrique amen ianao ve afa-po amin'i Jesosy mety aminao ve ny fitondran'i Jesosy ny fiainanao hoy izy ny bokin'ny Apokalipsy hoe indro mananteny aminao izy izy rehefa andresaka tamin'le fiangonana fito tany Azia izy mananteny aminao a rehefa ninao an'le toriteny be dehibe teo a dia matsiapa an'izany teny zany hoe mananteny aminao a rehefa nanoratra Paoly apôstôly ohatra ho an'ny fiangonana tany Efesosy dia nanoratra izy nanoratra dia niresaka zava-miafina be dehibe izy momba an'le fiangonana fa rehefa niseho Jesosy Kristy Tompo 70 taona taty aoriana tamin'ny Jaona apôstôly dia ozy hoe mananteny amin'io fiangonana io aho izy izy mampatahotra zany ry havana ilay Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra mahafantatra ny vosony fo mahafantatra ny ao anatinao no miteny hoe mananteny aminao a
ka andao tsika ankatoy zay rehetra lazain'Andriamanitra. Amen. Fantaro Jesosy, fantaro ny fitiavany, fantaro ny maha izy azy. Ary amin'izao andro faran'izao ny fitoriana filazantsara tsy eny an-dalambe. Amen. Ozy izy Andriamanitra tamin'ny Jeremia hoe andana ozy izy lazao dia zany lazaina ao ambavadin'ny tempolo ozy izy ao mihitsy nidradradradrao ao. Ary ozy izy Petera hoe ny fitsarana ozy izy dia manomboka ao an-tranon'Andriamanitra. Ahoana ny ataontsika ny amin'izany famonjena lehibe ny raitsika zany? Ahoana ianao aiza ianao amin'ny fanaranao an' Jesosy? Raha misy ngamba ny ataoko hoe sakafo menantsika tena eto amen, tena complet fa mampatahotra koa nefa le izy satria tellement be loatra le izy tsy misy iainako le izy ao anatin'ny ray andro mandiny tena hoe Jesosy fa ahoana? Fa matoa nefa tsika nomenany zany. Amen. Dia tsy hoe mitaky ezaka avy amintsika Andriamanitra fa mitaky atsika fotsiny Andriamanitra naiky iombona mba hahafahan'ny fiainan'Andriamanitra mikorina aminy. Ny angatahany Jesosy amintsika dia tsika tena mifanena amin'ny marina fotsiny. Alleluia. Mifanena amin'ny Jesosy. Ary mahagaga rehetra rehefa tena mifanena amin'ny Jesosy ianao hafa mihitsy. Amen. Teneno akaikiny hoe hafa mihitsy rehefa mifanena amin'ny Jesosy hoe. Ary ny fanombohan'ny fiainana dia manomboka eo amin'ny fifanenanao amin'ny Jesosy. Tsy afaka notaimboraka ny zavatra rehetra raha tsy efa nahita an'ilay fahatsarana faratampony ianao aloha. Amen. Mahatonga ny olona miverina mijangajanga dia lavy dia mitsangana dia lavy dia mitsangana satria tsy mbola nahita an'ilay fahatsarana izy dia mieritreritra izy hoe misy fahatsarana ao ambadika eo. Mahatonga ny olona manao kolikoly satria mieritreritra izy hoe misy fahatsarana ao ambadika eo satria tsy mbola nahita an'ilay tena fahatsarana izy. Fa rehefa une fois ianao mifankahita amin'ilay tena fahatsarana, hitanareo ny fiainana kristiana tsy hoe aza mijangajanga, aza mangalatra, aza manao an'izao, ty atao, ty aza atao. Non, nahita an'ilay tsara indrindra ianao. Amen. Ozy izy ny bokin'ny Hébreu rehefa mitantara momba le olona nampiasan'Andriamanitra tany amin'ny testamenta taloha, rehefa tahaka Mosesy ohatra. Amen. Nahita fahatsarana nanao ny zava-tsoa Egypte izy ho tony hoe zavatra tsy misy dikany satria nahita fahatsarana hafa mihitsy izy. Mba azonareo an-tsaina ve hoe ahoana moa no anekeny Sadraka sy Mesaka sy Abednego hoe hitsoraka ao anaty lafaoro mirehatra afo zay raha tsy nisy fahatsarana hafa fatany tao. Amen. Ahoana ny avy tandro Paoly apôstôly mbola mampahery hoe mifalia mandrakariva nefa izy ary anaty mifonjy. Nefa ny tsika indray loka tsy misy efa lava molotra be mbola tsy anaty mifonjy akory. Alleluia. Fa rehefa nahita an'izay fahatsarany Jesosy zay ianao dia ataonao taimboraka avokoa ny zavatra rehetra. Zay mahatonga n'andro any tsy tonga eto teny aminao hoe zao ny atao dia zao ny azo atao dia zao ny tsy atao. Fa ny fahatsarany Jesosy. Amen. Fahatsarany Jesosy rehefa tonga atao amin'ny Zakaïos tsisy toriteny tsisy nini. Tonga dia mibebaka afoko daholo ny rehetrarehetra dia avelako reto nalaiko tamin'ny fanambakana dia tsy misy resaka satria mifankahita tamin'ilay fahatsarana farany tampony izy. Matsiaro ny tantaran'i Isaia mpaminany ao amin'ny bokin'i Isaia rehefa niaona tamin'Andriamanitra Isaia mpaminany dia inona zavatra nitranga ozy izy nareo rehefa niaona tamin'Andriamanitra izy nahita serafima izy. Nahita Tcherobima ao amin'ny bokin'i Isaia toko fahaenina ny 5. Nahita fahatsarana tena hoe voninahitr'Andriamanitra izy. Dia inona zavatra nytenena? Lozako izy fa avy amin'ny firenena maloto molotra. Ianao zany rehefa tena mifankahita amin'ny voninahitr'Andriamanitra dia mahita mahatsinitsinina anao. Tsy nitantara Isaia ohatr'izao ny zany Tcherobima zany raha mbola tsy nahita nareo. Ohatr'izao ny serafima dia manidina izy dia manjelanjelatra be fa vao nahita lozako fa avy amin'ny firenena malotomolotra ozy izy. Ny olona tena nifanena tamin'Andriamanitra, ny olona tena mifankahita tamin'ny fanotronan'Andriamanitra marina dia matsiaro ny fahadisoany sy ny fahalotony manoloana fa raha vao ny olona mbola manita asany devoly ty, asany devoly ty, non tsy asany devoly zany io fa ndraindray tsika mihitsy ny problème. Dia lasa hita délivrance gauche droite amin'izay ianao, nisy namsavy nisy nanao zao nefa Andriamanitra efa miandry anao hiova fotsiny. Hitanareo ohatra ilay tao amin'ny Sahedena mitady iza ny diso amin'izay. Jerevana iza ny diso raikitra aloha ny akanondro amin'izay. Voatondro ny vehivavy, avy eo nanondro ny lehilahy, avy eo menarana ny tratra farany teo.
raha mbola nanondro koa miana rana. Alleloia. Ary na ny devoly aza angamba gaga amin'izao andro faran'izao. Misy zavatra tsy ataony teneny hoe asan'ny devoly mihitsy koa satria nefa tsisy hidira mihitsy izy na izy raha mety gaga. Misy hira zay hira tsy kristiana izy fa nampieritreritra an'azy izy rehefa henoko. Hoe tsy misy asa tsony ozy izy ny devoly fa tellement efa ratsy loatra ny olona dia efa vitany dia izy indray ny mianatra hoe hienjana be ny olombelona raha natateraka faharatsiana dia gaga izy mahita ny faharatsiany olona. Zay mahatonga an' Jesosy tonga izy tsy hoe hamono ny devoly aloha natongavany fa nafaka anao anatin'ny fahotana aloha ny natongavany. Amen. Anome anao fiainam-baovao ny natongavany, anome anao ny fiainany natongavany. Ary zay mahafinaritra an'Andriamanitra, izy Andriamanitra melohantsika foana. Alleloia. Ianao zao andramo maraina mieritreritra hoe za hiverina aminao Jesosy, izy efa miazakazaka 4 kilometatra alohan'ny ianao mandeha tongotra hiverina amin'ny takan'le zanak'adala. Rehefa napakevitra ny ody izy andeha ody izy nitady any avy miazakazaka andeha amiana azy. Ka tsy misy afa-tsy ny fahatsarany Jesosy. Atonga anao ho tafajoro, atonga anao iombona amin'ny sira tanteraka amin'ny tsy tereny zany ianao mivavaka. Amen. Hitanao ny fahatsarana farany tampony dia te hankohaka sy hanome voninahitra azy ianao. Ka androany manasa anao fantaro izy, fantaro ny fahatsarany sy ny alehibe ny fitiavana. Ozy izy Paoly apôstôly hoe ao amin'ny Koritianina voalohany 2:2 fa niny tsy hafantatra zavatra hafa teo aminareo ao afa-tsy Jesosy Kristy indrindra fa izy voaomby tamin'ny hazo fijaliana. Amen. Tsy te hafantatra zavatra hafa afa-tsy Jesosy Kristy. Mety miresaka anjely ny olona, mety miresaka fahitana ny olona fa za tsy te hafantatra zavatra hafa afa-tsy Jesosy Kristy. Satria tellement lehibe loatra ny zavatra nataon'Andriamanitra tamiko. Ary ny mahagaga ny fisehoan'Andriamanitra tsara indrindra ao amin'ny Baiboly. Tsy tena tendrombohatry ny fiovan'endrika fa teo amin'ny hazo fijaliana. Ary zay mahavariana an'izao tontolo zao, zay mampiady saina an'izao tontolo zao hoe enjana be ny fahendren'Andriamanitra. Ozy zany amin'ny boky ny Koritianina io hoe rehefa maty an'io tsika any an-trano fa tsy ho any ambonimbony rehetrarehetra ny Koritianina voalohany miresaka izy hoe ny jiosy ozy izy mitady famantarana, ny jiosy mitady famantarana, ny jentilisa mitady fahendrena ozy izy. Fa za ozy izy Paoly apôstôly mitory an'i Kristy voaomby tamin'ny hazo fijaliana. Ka rehefa Jesosy ny tena hitanao ny voninahiny teo amin'ny hazo fijaliana. Nampiovan'le jiolahy anankiray, tsy Jesosy manao fahagagana fa Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Nahita zavatra tsy hitan'ny olona izy. Ny olona mahita hoe fahafambaraka zany eo amin'ny hazo fijaliana zany. Ny olona mahita hoe faharesena zany eo amin'ny hazo fijaliana zany. Ny olona mahita hoe henatra sy laty zany teo amin'ny hazo fijaliana zany. Fa izy nahita hoe mpamonjy io lehilahy io. Dia ozy le kapiteny Romanina, tena zanak'Andriamanitra tokoa ty lehilahy ty. Tsy hoe rehefa nanangana ny Lazarosy tamin'ny maty, na tsy hoe rehefa namoky ny olona tsy omby 5,000, fa nahita an' Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Ka ny problème be dia be ny olona tsy nandalo teo amin'ny hazo fijaliana, tsy niona teo amin'ny hazo fijaliana. Fa rehefa miona eo amin'ny hazo fijaliana ianao dia lasa tsinotsinona intsony. Hitanao no mahatsinotsinona anao, hitanao no mahabitika azy kely ianao. Tsy hangalatra ny voninahitr'Andriamanitra zany ianao. Satria tsapanao hoe tsy misy avy aminao na kely ary ny famonjena anao fa avy amin'ny zato isan-jato. Amen. Ka fantaro Jesosy, fantaro ny fitiavany, fantaro ny voninahiny. Alleloia. Ary zany Andriamanitra zany miasa ao amin'ny fahalemetsika izy. Ozy izy hoe ny heriko izy dia tanteranao amin'inona? Ao amin'ny fahalemena. Amen. Ianao ohatrany osaosa vao maraina io zany ao anatinao io mihitsy ny anehoan'Andriamanitra ny heriny. Alleloia. Tenenao akaikinao ao anatin'io mihitsy hoe ny anehoan'Andriamanitra ny heriny. Alleloia. Jakoba rehefa mifampitolona tamin'Andriamanitra izy, dina zavatra nitranga, mandra maraina mifampitolona tao njarainy, nivika amin'izay ny fotopeny. Alleloia. Ozy ny Baiboly rehefa mipoaka amin'ny masoandro vao maraina, nitaratra anazy hitany amin'izay hoe tsy normal izy. Nefa teo izy ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe teo izy no antsoina hoe nomen'Andriamanitra anaram-baovao amin'izay. Ka mila mandalo eo amin'ny hazo fijaliana ianao. Be dia be ny olona miala ny hazo fijaliana. Alleloia. Ny olona rehefa maty na tsongonao ary tsy mamaly tsony rehefa tena maty izy, na dakanao ary izy tsy mamaly tsony. Amen.
ary zany na tonga averiko ihany na tonga ny sadraka sy mesaka sy abedinegona ko faty satria efa maty izy talohany nanipazana azy tao fa raha olona velona natsipy tao a sady tratra ny totondriny nanipy a no nanohatra be izy fa rehefa tena maty ianao dia tsy mamaly tsony rehefa tena maty ianao dia manjina amen inona no afaka ampiavaka atsika amin'izao tontolo zao rehetra tsika mandefitra ny amin'ny tsirariny amen ao anatin'izany tsy matsiaro vesatra ianao fa matsiaro mihitsy hoe zany mihitsy zay ianao tiana dia ny fahavalonao azy zany mihitsy zay amen satria nataon'Andriamanitra ao anatsika ny natiorany a vaovao amaranako ny anjarako a androany maraina andao tsika hijery an Jesosy alleloia andao tsika hibanjina an Jesosy misy saina anankiray zay nahavarinanao ny boky ny apokalipsy 5 rehefa niatrany ianao vakio izy iray manontolo Jesosy tsy ao blinkblinga hoy izy ato hoe tamin'ny voalohany rehefa napahitany zao na dia nahita zavatra be dehibe izy teo amin'le zavatra hitany nahita zava-mananaina loolona sy ny sisa dia nahita zanak'ondry izy amen nahita zanak'ondry avy novonoiny izy alleloia zany hoe ianao zany mahita an Jesosy tsy hoe izy maneho ny heriny hoe zany ny fahazavana be sy ny anina be fa zanak'ondry novonoiny nefa raha tsy nahita an'izay jaona tsy nisokatra lepoky alleloia rehefa miombona sy miray tanteraka aminy ianao rehefa manaiky hibanjina azy ianao dia ampahitany ny voninany ianao alleloia ary ny voninany ampahitany ianao voalohany atonga anao ahita ny faharatsianao sy ny tsy fihetezanao aloha atonga anao hiankina sy antehatra aminy rehefa miaitra amin'izay ianao dia tonga izy ao anatinao manome fiainam-baovao mandrotsaka ny fanany ao anatinao mahatonga anao ho marina sy mahitsy tsy mitoky amin'ny fahamarinanao tsony ianao avy eo fa ny fahamarinany no fahamarinanao ny fahamasinany no fahamasinanao izy mijoro no antom-pijoroanao halleloia tsy za intsony ozy izy Paoly apôstôly no velona fa Kristy no velona ato anatiko amen ka nofina indray te hangalatra amin'ny voninahitr'Andriamanitra fa rehefa manaiky ho faty sika dia miseho Kristy hitan'ny olona Kristy ary homena voninahitra Kristy eo amin'ny fiainatsika tsirairay avy a amen ndao tsika hitsangana ary a anao vavaka anankiray a amin'izao fotoana izao halleloia ndao ankinitsika amin'i Jesosy sy ny fifaliantsika azakinina mivola ny fifalianao azakinina amin'ny zavatra tsy misy ny fifalianao voka ny fifalianao tena ho ao amin'i Jesosy reriany aoka tena ho afa-po amin'i Jesosy ianao mahita ny fahafenony rehetra ilainao ao amin'i Jesosy ianao ary ny tena marina tsy manana afa-tsy Jesosy ianao hivavaka tsika ray amin'ny anaran'i Jesosy misaotra anao zany amin'ny fitiavanao misaotra Jesosy fa miteny sy miresaka aminay foana ianao Jesosy androany a tokana no ataonay ato anatin'ny fonay androany ny fankahita aminao Jesosy tsy ny fiezanay miala amin'ny ratsy fa zay manatina anao dia tafala amin'ny ratsy zay miombona aminao dia tafala amin'ny faharatseny Jesosy sakafo ny fonay sakafo ny masom-pananay androany ahitanay ny mahatsara sy ny mampetiny zany hoe mitoetra eo an-tongotra ao zany ahafahanay mahitany zany hoe ny asarobidy hoe rehefa matsiaro sasatra sy rerak'izay dia mitsahatra ao aminao mankasitraka Jesosy ny amin'ny fahalebiazanao misaotra ny amin'ny teninao rehetra Jesosy a androany volony zay ny ankatoa manaiky zay ny ankatoa ampiatra zay rehetra nylazainao taminay misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy a amen alleloia ndao tsika hiteka mafy eo an Jesosy a mahazo toerana vetivety alleloia amen teka mafy atsika ho an Jesosy a akatra mpanompon'Andriamanitra manaraka hitondra atsika ao amin'ny programa manaraka alleloia zay ny fotoanantsika androany a tatazana ny fanatitra azafady ny fotoanantsika rapitso a misy sekoly eto amin'ny fito maraina hatramin'ny valo sasany sekoly fanasitranana amin'ny larobia koa dia misy sekoly eto amin'ny fito hatramin'ny valo sasany a sekoly tokantrano sy fitahim-panary fanambinan-toetra
dia tongava fa mahafinaritra be. Izy aloha no natsapa hoe niteny tamin'i Jesosy androany e. Raha ianao izay olo izay dia midiafa mafy aho ho an'i Jesosy. Aza tonoana ny fotoanantsika amin'ny zoma fanotronana manomboka amin'ny 4 ao amin'ny trampokin'olona Analakely. Sabotsy communion manomboka amin'ny 7 maraina ao amin'ny trampokin'olona Analakely. Le zoma tsy amin'ny 4 maraina fa amin'ny 4 hariva. Amin'ny 4 hariva ao amin'ny trampokin'olona Analakely dia tonga hafa ny efa mandeha soamantsara ny radio antsika. Izany efa mahazo daholo tsika sady efa mihatsara ny qualitéany isorana an' Jesosy dia isorana ihany koa ny teknisianina. Tsika manana page FB hvkl-mission events dia afaka averinao enony ireny afaka averinao enona dia saintsaino mila saintsainao dia mila tonga fiainanao. Mila mifantoka ozy izy ny mpanompin'Andriamanitra teo mila mifantoka ao amin'izay ny aretan'i Jesosy ianao. Mila mifantoka ao amin'izay fahatsaran'i Jesosy ianao. Mila mahita an' Jesosy ianao. Alleluia. Aza diso ny zavatra banjinina. Sekoly famahana olana androany raha vao mahita olana ianao dia avilio aingana amin'ny maso. Teneny hoe raisa le tenen'ny Joba hoe avilio masoko tsy hijery zavapoana. Aleo tonga dia mijery an' Jesosy. Jesosy ihany tsy zavapoana, ny ankoatra an' Jesosy zavapoana daholo. Alleluia. Raha vao diso mihaino vady loatra koa ianao mihoatra ny fiainona an' Jesosy zavapoana. Fa ao amin'i Jesosy aloha. Miombona tsara amin'i Jesosy, samy miombona amin'i Jesosy nareo mivady dia ao amin'i Jesosy amin'izay no mizara ilay izy. Amen. Amen. Andao tsika hitsangana, andao tsika hisaotra an' Jesosy ny amin'ny fotoana androany sandrato ny tananao dia hisaora izy ny amin'ny teny Jesosy misaotra anao izay, misaotra ny amin'ny fanitsiana, misaotra ny amin'ny fanairana, misaotra Jesosy ny amin'ny fisintomana amin'ny fifantohanay fa tsy tokony ahita zavatra hafa izay fa rehefa tsy mahita anao izay dia diso ny zavatra jery anay. Ampio izay Jesosy ahita anao lalandava, ampio izay hibanjina anao, ampio izay ahita ny aretanao, ahita ny antony hidinanao tetỳ an-tany, ahita ny antony namonjenao, ahita ny antony ny antonanao teo amin'ny hazo fijaliana. Fa raha ny jiolarana hitanao teo amin'ny hazo fijaliana, ilay famonjena ny nanakaiky azy dia lasa voavonjy izy Jesosy Kristy avy any Nazareto. Misaotra loatra ny amin'ny fitiavanao. Tahony tsirairay avy izay ao anaty olana amin'izao fotoana izao, izay andalo olana ihany koa mba tsy ahita olana Jesosy fa ahitanao. Aoka Jesosy ny fiombonanay ho maro toerana aminao. Aoka Jesosy ho tsara fiombonana aminao izay. Aoka ny sofinay ara-panahy andrehanao. Ahatonga anay ho tarihan'ny fanahinao mandrakariva ka tsy handeha hiazakazaka any amin'ny zavatra tsy tokony hiazakazahana fa hiazakazaka any amin'izay mahafaly anao. Misaotra Jesosy ny amin'ny fanahinao masina izay nomenao anay. Misaotra Jesosy ny amin'ny fanahinao masina izay nampitoerinao atao anatinay. Ary misaotra ny amin'ny fanahinao masina izay eto aminay satria izany no hery anay ahafahanay mandeha manaparitaka ny filazantsaranao, ahafahanay ho tonga vavy olombelonao manomboka ao an-tokantrano eto Madagasikara eny hatrany aparan'ny tany. Ray amin'ny anaran'i Jesosy mankasitraka anao izay tononoko amin'ny anaran'i Jesosy fa miva ny olanao amin'ny anaran'i Jesosy. Naharanofo izany naharam-panahy dia tononoko fa miva zany amin'ny anaran'i Jesosy. Hitay anareo ny Jehovah ka hiaro anareo, ampamirapiratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka amindra fo aminareo, ananatra ny tavany aminareo ny Jehovah ka anome anareo fiadanana. Mandehana fa Jesosy ny teny fa momba antsika mandrakariva ambara-pahatonga amin'ny fahataperan'izao tontolo izao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Zaron fahasoavana fa fahasoavan'Andriamanitra no matoa izao fa ny fahasoavan'Andriamanitra no matoa izao antsika rehetra.